Ry havana dia ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy. Amen. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra, ny amin'ny fahafahanay mitafa midinika tahaka an'izao mba handrosoanay amin'ny lafiny ara-panahy, ary raha ny loha hevitra dia hiainanay amin'ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. Mangataka ny fanahinao masina izay mba hitary-dalana anay ahafahanay manatanteraka an'izany Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa afaka mivavaka omaly. Zava-dehibe izany satria afaka niara-ny ombona tamin'ny mpino kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao isika. Ary indrindra misaotra ny Tompo ihany koa ny amin'ny hanim-panahy nomeny antsika tamin'ny alalan'ny toriteny izany. Misaotra ny Tompo hatrany koa isika nefa satria no famindram-pony sy ny fitiavany dia nomeny indray herinandro vaovao isika ry havana hivelomana sy hikarakarantsika ny fiainantsika tsirairay avy, ary entina manao ny fanompoana ihany koa etsy andanin'izany. Amin'ity herinandro vaovao ity ary dia andao isika hijery ry havana ny mikasika an'ireo antsoina hoe vato misakana, mety avy aminao na avy any ivelany, tsy mahatanteraka ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tanjontsika mantsy rehefa vita indray izao loha hevitra izao, mifarana ny volana dia tena afaka milony antsika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izany hoe tena mpivavaka, fiainan'ny mpivavaka arak'izay akasitrahan'Andriamanitra ary arak'izay ahitany olona azy isika ry havana. Noho izany dia amin'ity anio ity andeha atomboka antsika amin'ny soratra masina araka izay ahitana azy ao amin'ny Matthieu 7:12 ka ny 2:20 izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay nafafy teny mitsilo dia izay mandre-ny teny ary ny fiahiana izao fiainana izao, sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Amen. Ity dia fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay mpamafy sy ny voa izay nafafy izany. Ary zava-dehibe eto ny amin'ny hoe nafafy teny amin'ny tsilo izy, mila eritreretina izany. Ilay voa dia ny tenin'Andriamanitra, dia misy izany tsilo na ny tany nandiniky tsilo dia oharina amin'ny fontsika, ny voa nafafy kosa dia oharina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka izao tsy afaka nivelatra, tsy afaka naniry tsara, tsy nitombo ary tsy namoa ilay voa dia ny tenin'Andriamanitra izany, satria voagejan'ilay fiahiana ny amin'izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja izany. Ry havako, inona moa izany? Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy mora mihitsy ny zavatra izay sedraintsika ry havana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny karama tsy mitombo, ny fandaniana mitombo satria nahoana? Miakatra daholo ny vidin-draha rehetra. Vao azo ny karama dia efa ataony kaonty, tia mandeha any amin'ny hofa-trano, tia mandeha any amin'ny ekolazy, tia mandeha any amin'ny jiro sy rano sy izay mety fandaniana tsy maintsy atao, raha tsy hijery fotsiny afa-tsy ny hoe saran-dalana hivezivezena ry havana. Ny vidin-tsakafo moa dia efa tsy ferana, ny vola hoentina mitsabo tena efa tsy eritreretana. Zany ny anankiray. Etsy andanin'izay indray kosa nefa ny hafa izay atao hoe mba hanitsikiny ny vitana ka manana. Dia ny manana koa nefa dia tonga amin'ilay fitenin'ny malagasy hoe sotro rano-tsira, ka arakaraka ny halaliana be no mampangetaheta. Iny, ny manana ray alina dia hanana ray hetsy, ny manana ray hetsy dia hanana ray tapitrisa. Izany koa ilay maha-olombelona, te hanambe ary te hanambe mandrakariva. Ho an'ireo ohatra anankiroa nambara teo ireo dia mety alaim-panahy isika andeha amin'ny tsy fahamarinana, ahoana ny azahoana harena na ahoana ny azahoana vola sy ny sisa. Mety alaim-panahy koa isika ka amela izay heverina hoe mety ho amin'ny lafiny ara-panahy aloha fa andao hikarakara ny ara-nofo.
Zany daholo zany le mety tsy ahatanteraka ry havana ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany rehetra zany mety tsy ahafahantsika mijoro ho tena mpivavaka zany amin'izao fiainana mandalo izao. Noho izany de samy mivavaka isika tsirairay mba tsy ho voafitaka ny zava-misy ny amin'izao fiainana izao ka ho lasa ny amin'ny fiahiana ny amin'ny lafiny ara-nofo sy ny vola aman-karena ny mahamaika aloha sanatria na koa lay fitiavana te hanan-karena foana tsara ny harena fa raha mangeja araka ny teto indrindra azo amin'ny tsy fahamarinana de tena ratsy zany ry havana. Koa hirariana ary isika rehetra, isika tsirairay avy miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka ny tahaka izany. De ho an'Andriamanitra rery ireo voninahitra. Amen. Nandeha hivavaka isika. Tompo arovo ny fo, arovo ny saina amam-panahy anay ary arovo ny fiainanay mba tsy ho voafitaka ny fiahiahiana ny amin'izao fiainana izao sy ny harena mangeja. Sarona ao anatin'ireny mantsy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra de tsy ho vitanay zany, de mitovy amin'ny jentilisa ihany izay. Raha sendra niseho tamin'ny fiainanay zany de maham-drà fo aminay Tompo, fa amin'izao sisa izao kosa de te hiaina amin'ny maha-tena mpivavaka izay tsy voafatotra ny fiahiahiana sy ny harena izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa, amen.